Kusinyasan itanaku Tiyaw kawati kuya Ang jaman isang makinaw Kahani faizan Nahabra mahizay sakay za kwazavi Na nova kufagaga May kafayanaw Zanaku Itakinaw sa sifan tajaw Pasairanaw Miyaianaw Inukwireu Fitaray nanaw Kasi ang ginaw Pamalianaw Rizanaku
Miarabantsika tsiray avy isa-tokantrano tena faly dia faly indray izay fampizara aminareo eto hiaraka anao fiderana isika sy fitsaofany eo anatrehan'ny tompo fa ankasitrahan'Andriamanitra loatra izany. Isika dia noharian'Andriamanitra hidera azy, hitsaoka azy ary ny fanahintsika no nomen'Andriamanitra hifandraisantsika aminy. Ka manasanao izay ao anatin'izao minitra vitsy manaraka izao andesika arany anandratra n'ilay Andriamanitra tsara sy avo indrindra amin'ny fosy fanahy ary amin'ny tenantsika rehetra satria izany tadiaviny olona hivavaka aminy sy hidera azy hivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny famarinana izy. Ny hira ho ataonay hoe Kristy dia ampy ho ahy. Efa nandramana nahita avokoa ny zavatra rehetra fa tsisy mahafa-po mandrakizay dia io Jesosy rery io ihany no afaka anome an'izany fiainana be dia be ho antsika izany izy ilay loha rano velona tsy mety ritra ka raha mangetahita azy ianao androany dia manasanao hisotro an'izany rano velona izany dia tsy izy fa Jesosy Kristy.
fanantenan tiamitakai wanyaurayaleti nata future de irau etuzeso mba te antany kely anao aho hoe amin'izao fiainana eto ataona izao dia inona zavatra tena irinao ary zavatra mbola antenainao eto amin'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misy ten'Andriamanitra milaza hoe inona soa azon'ny olona raha azony aza izao rehetra izao kanefa very ny fanahiny. Efa nanontany tena ve ianao hoe raha hiala eto amin'ity tany ity dia ho aiza ianao? Satria mandrakizay ny fanahy tsy mety maty fa maritra mandrakizay, ary ny famantarana rehetra ny amin'ny hoe efa andro farany izao dia efa hitantsika avokoa, na dia ny zavatra iainantsika isan'andro isan'andro aza. Maro ireo olona izay nindao sy ny fahafatesana tao anatin'izao aretina izao, ao koa ireo olona izay nandalo olana maro sedraina, misy ny ady, misy ny zavatra sarotra lalovan'ny fireneny rehetra fa tsy eto amintsika ihany. Manamarika izany hoe efa akaiky dia akaiky Jesosy, akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Ary izany indrindra ity ry hoe ho avy indray Jesosy ka vonina venao dia ndehantsika mbola tsy tara, mbola fotoana izao hanomanantsika ny mandrakizay antsika. Vonina venao.
so Fununa veyanao Raivuni varavarana kawavi Sempakachani fufumbatini Handawit senasi Api felinisik Feifa waveneni tupanjani yazi Ampakachiza yefanyanjias Uavinjatseso Fununa veyanao Feifa waveneni tupanjani yazi Ampakachani fufumbatini Kuasa devarin Ametotanire Fisi manumana wansi Fitwirana wa paradis Miumana iyanao Iau na milepa muntianao Fenui injani sulikyao Vincenzo, fununa veyanao Feifa waveneni tupanjeni yazi Ampakachani fufumbatini Andawit senazi Abi felinisik Feifa waveneni tupanjeni yazi Ampakachiza yefanyanjias Vincenzo, fununa veyanao Feifa waveneni tupanjani yazi Ampakachani fufumbatini Ritas da sirinen Rizuki sirizand Riani fani rikude Yara hiaka chahande Reifatungi lai futon Ani sikin jai nuyan Diyan isikin jai nuyan Diyan isikin jai nuyan Iny ary amin'izao fotoana manaraka izao tsika dia manasana indray anfatohiny fosaina mampananao andaontsika iankohako eo anatrihan'Andriamanitra raitsy to iankohako eo amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay maty nisolo antsika dia isika anasa ny fanahy masina mba ameno antsika indray ary anampy antsika aizantsika mitsoka sy miankohaka eo anatrihan'Andriamanitra amin'ny fanasy amin'ny famarinana satria izany tadiaviny tsara loatra eo Andriamanitra izay tompontsika io Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona izay nasandratra Andriamanitra eo kavanany izy ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony tompo ary ny lohalika rehetra dia miankohaka eo anatrehany lela rehetra dia hiaika avokoa fa izy rery ihany no tompo dia ary sika hitsaoka azy Alleluia ny anaran'i Jesosy ilay mahery indrindra Alleluia izy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère.
quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Fut roulé, l'agneau de Dieu a triomphé, et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont ressuscités, et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Wanao zany ilay zanak'ondrona Andriamanitra izay nanaiky ny solo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tsara ianao Tompo, tsisy tahaka anao, tsy misy tia anay Jesosy tahaka ny itiavanao anay. Na hitady ary izay naiza naiza Tompo, na roviana Jesosy dia tsy hisy Tompo, tsy ahita fitiavana lehibe tahaka ny fitiavanao izay. Namela ny heloka rehetra ianao, namonjy anay ianao, na dia mbola ratsy ary izay Tompo, na dia mbola feno fotaka ary izay dia nanaiky ianao Jesosy io, anadio anay, isolo anay, dia atolotra anao kosa ankehitriny ny fitiavanay ianao.
atolotra anao kosa ny irany fonay tompo hoe tsisy toanao Jesosy ka akasika ny fotoanao na hitady aza ao mandrakizay dia tsy ahita toanao Jesosy io. Sisi tu hana kakasikiani futuana naitati au manchakizai tiait sisi tu situ hana kakasikiani futuana naitadiau manjakizai tiait sisitu mahasichana ninizai avuchenia sanjina sisitu ana sisitu manjakizai tiait sisituana naitadiau manjakizai tiait takanau mamiko ny fotoana toy izao izay afahanao manantona ny sisa fiandriana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana satria Jesosy ilay efa nialolalana antsika izy no efa nandrava ilay efitra ilay lamba nandritra notriarina izany ary afaka manantona azy ankehitriny isika makeo amin'ny sisa fiandriana ny fahasoavany iankohaka sy tsaoka azy mendrika indrindra ianao ry ilay zanak'Andriamanitra
Nejikilai sana kuji masina injijizi Nihira fira davao uazi Layami fianci anani
No.